amiko aloha ny filohalon-dahy sy ny politika angamba no afaka afangaro fa ny finoana sy ny fivavahana sy ny politika ohatrany tsy afaka afangaro satria raha ohatra hoe mpitondra fivavahana ianao dia tokony mpitondra fivavahana ihany no ataonao hoe pastera ihany zany no ataonao fa tsy miditra resaka politika raha mpanao politika ianao dia mijanona amin'izay ihany. Momba ny politika aloha raha ohatra hoe tantana firenena zany tsy maintsy manao politika fa mba politika mba tsy hoe azona rena ilay izy na angoronaka-rena na angalarana eo amin'ny fitondrana fa mba hita tanana ny politika zany dia natao hita tanana amin'ny vahoaka mba azona vokatra tsara mba hampandrosa amin'ny Madagasikara zay ny lana ny politika fa ilana mihitsy ny politika amin'ny fitondrana fa azo afangaro tsara ny politika aloha zany dia tsy maintsy miditra amin'ny fitondrana mba azona amin'ny tantana dia hoe ny folo alin-dahy ny folo alin-dahy dia tokony hipetraka amin'ny toerana misy azy raha fitondrana tsisy folo alin-dahy zany dia fitondrana baranahany tsisy polisy tsisy miaramila anjakan'ny tsy fandrem-pahalemana zany fa tokony hipetraka tsara zany hoe ny folo alin-dahy dia natao hitandro ny filaminana fa tsy lasa hery famoretana ka azo afangaro tsara ny fitondrana sy ny folo alin-dahy mba tsy lasa hery famoretana fa hitandro ny filaminana. Dia eo amin'ny ny finoana tokony hipetraka amin'ny maray aman-dreny azy ireo mpitondra ara-pinoana ireo fa tsy hanao politika mba tsy hoe hanonga-panjakana na ohatra an'izany noho ny resaka fivavahana fa mba hametraka tsika mangataka daholo mba hoe ny mpitondra eo mba hatahotra an'Andriamanitra dia mba izay fahatahorana an'Andriamanitra izay mba hapetraka eo amin'ny ara-pinoana mba tena misy marina hoe anjakan'Andriamanitra zany mba tsy hangalatra ohatra an'izany mba manana conscience zany dia izay mivaliny dia misaotra amin'ny madimaso nametraka amin'ny fanontaniana ireo zany ny valy teniko dia misaotra amin'ny madimaso teninao tenintsika. Amiko manokana tsy afaka afangaro ny folo alin-dahy fitondrana ary ny finoana raha hoe te hikatsaka ny fanjakana tsara tatantsika fa ny malaza azy angambany dia mifampiankina ireo satria ny fitondrana dia mila ny folo alin-dahy amin'ny sécurité eto amin'ny firenena dia moa koa mila finoana izy mila mino an'Andriamanitra mila matahotra an'Andriamanitra. Ny antony lazako hoe tsy afaka afangaro ireo ohatra fotsiny zao ohatra hoe ianao zao président lany dia raha ohatra hoe afangaronao ny fitondrana sy ny finoana ohatra hoe katolika ianao na hoe FJKM tsy fantatro dia raha afangaronao be izy dia lasa ohatra hoe filohan'ny katolika venao ohatra sa filohan'ny FJKM dia zay mahatonga ilay izy hoe aleo tsy afangaro ireo zavatra anankiroa ireo. Oui, afaka mitondra mihitsy ny vehivavy raha amiko manokana aloha satria amin'izao efa misy milaza hoe mitovy zo ny lahy sy ny vavy ary efa be dia be ny zavatra vitan'ny lehilahy vitan'ny vehivavy koa amin'izao fotoana izao. Tsisy olana mihitsy ny tondritony vehivavy ny firenena satria amin'izao efa mitovy zo ny lehilahy sy vehivavy moa koa be dia be ny vehivavy efa manam-pahaizana toa anareo lehilahy koa dia afaka mitondra soamantsara. Fahatelo no anako an'izay hevitra izay ny vehivavy amin'ny marem-pianakaviana anazy efa zatra mitantana tokantranony izy dia amiko ho mora aminy koa ny tantana ny firenena amin'ny mahafondren'ny vehivavy ohatra tiany zanany izy dia nefa izy ohatra hoe misy zavatra tsy mety ataon'ny zanany tsy salasala mihitsy izy ananatra an'ilay zanany hibedy an'ilay zanany mba atonga anazy hiverany amin'ny lalana tsara dia ohatran'izany koa ataony eto amin'ny firenena tsy salasala izy handray fanapahan-kevitra raha ohatra hoe misy zavatra tsy mety ataony eo ambaniny ohatra na ataony vahoaka dia mandray fanapahan-kevitra izy dia fehany afaka mitondra soamantsara ny vehivavy. Afaka mitondra ny firenena ny vahoaka ny vehivavy satria efa mitovy zao zao ny lehilahy sy ny vehivavy ary raha manana traikefa amin'izany izy dia afaka mitondra ny firenena. Tsy afaka fa matoa zany nataony lehilahy dia lehilahy miloloha. Raha jerefa nankoloa ny vehivavy zany dia hoe mitovy zo ny lahy sy ny vavy zay zany no filamatra entina amin'izao andro iainantsika izao kanefa raha ny tokony izy amin'ny malohany an'ny lehilahy dia ny lehilahy zany ny tokony hitondra ny firenena. Afaka loka satria tokony mba vehivavy indray zany hitondra. Afaka satria efa mitovy zo ny lahy sy ny vavy.